Mirafitra ho fizarana 5 ny filazantsara ny soratany Lioka. Voalohany, fahatongavan'i Jesosy ilay Kristy. Toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Faharoa, ny asa fanompoan'i Jesosy tany Galilia. Toko faefatra andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny toko fasivy andininy fadimampolo. Fahatelo, Jesosy niakatra ho an'i Jerosalema. Toko fasivy andininy faraka amin'ny dimampolo hatramin'ny toko fasivy ambin'ny folo andininy fafito amin'ny roapolo. Faefatra, ny fiafarany asa fanompoan'i Jesosy tany Jerosalema. Toko fasivy ambin'ny folo andininy favalo amin'ny roapolo hatramin'ny toko faraka amin'ny roapolo andininy favalo amin'ny telopolo. Ary ny fizarana fahadimy farany, ny nahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Toko faharoa amin'ny roapolo andininy voalohany hatramin'ny toko faefatra amin'ny roapolo andininy fahatelo amin'ny dimampolo. Ny fizarana voalohany ary dia ny fahatongavan'i Jesosy ilay Kristy. Toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko voalohany. Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantara ny amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, araka izay efa niraisintsika, natolotry ny vavolombelona izay sady nahita maso no efa mpitory ny teny hatramin'ny voalohany, dia sitrako koa, rehefa nofitorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny androany, ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany, ry Teofily tsara indrindra, mba hahafantaranao tsara fa mafiorina ny teny izay nampianarina anao. Fanambarana ny hahaterahan'ny Jaona mpanao batisa. Lioka toko voalohany andininy fadimy ka hatramin'ny fadimy amin'ny roapolo. Tamin'ny andron'i Heroda, mpanjakan'i Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny antokon'i Abia. Ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranak'i Arona, Elizabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanantsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny Tompo. Ary tsy nananjanaka izy, fa momba Elizabeta. Ary samy efa antitra izy mivady. Ary noho nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbiasany antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolon'ny Tompo ka handoro ditika azy manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany, nivavaka tamin'ny andro fandoronany ditika azy manitra. Ary nisy anjelin'ny Tompo nisy eo taminy teo ankavanany alitara fandoronany ditika azy manitra. Ary noho nahita azy Zakaria dia tahitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohinohina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no hataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny hahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely no hampidiny amin'ny Jehovah Andriamaniny, ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Eli mba hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendreniny marina, hamboatra firenena voaomana ho an'ny Tompo. Malaki toko fahatelo andininy fahatelo amin'ny roapolo sy efatra amin'ny roapolo. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, inona no hahafantarako izany? Fa zaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe, izaho no Gabriela, izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahina hiteny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro, homona ianao ka tsy hay miteny, ambara-pahatonga ny andro isehon'izany zavatra izany, ho valy ny tsy ninonao ny teniko, izay ho tanteraka amin'ny fotoanany.
Ary ny olona dia niandry an'i Zakaria ka gaga noho izy naharitrera tao amin'ny tempoly. Kanjo rehefa nivoaka izy dia tsy nahay niteny taminy, ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin'ny tempoly izy. Ary izy nanao baitry ny moana taminy, ary dia mbola moana ihany. Ary rehefa tapitra ny andro nanaovany fanompoam-pivavahana, dia lasa nody tany an-tranony izy. Ary taorinan'izany andro izany dia nitoejaza Elizabeta vadiny, dia niery 5 volana izy ka nanao hoe, izao no nataon'ny Tompo tamiko, tamin'ny andro izay nitsinjovany hahafa tondromaso ahy amin'ny olona. Fanambarana ny hahaterahan'i Jesosy. Lioka 1:4-9:30. Ary tamin'ny 9 dia niran'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjina anankiray, izay voafofo vadiny lehilahy atao hoe Josefa, avy tamin'ny taranaky Davida. Ary ny anaran'ny Virjina dia Maria. Ary no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe, arahaba ry ilay noasoavina, ny Tompo mombanao. Ary taitra loatra izy no niteniny, ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabany izany. Ary hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fitita amin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovah'Andriamanitra hanome azy ny seza fiandranan'i Davida rainy. Ary hanjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely, hanao ahoana re no ahatanteraka izany, fa tsy mahalala lahy aho. Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe, ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary isy herin'ny avo indrindra hanaloka anao, koa ny masina izay hateraka dia hatao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta avanao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao, izay natao hoe momba. Fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Dia hoy Maria, ity ny ankizivavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. Ny namanginy Maria ny Elizabeta, Lioka 1:5-7. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany, ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana, ho ao an-tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarahaba ny Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarahabany Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony. Ary no fenoina ny fanahy masina Elizabeta, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy, voatasa amin'ny vehivavy ianao, ary voatany ateraky ny kibonao. Avy aiza natongavan'izao amiko, no mba vanginy renin'ny Tompo aho? Fa indro, raha voareny sofoky ny feon'ny fiarahabanao, dia nibitaka no ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko. Ary sambatra ianao izay nino, fa efaina izay zavatra nampilazain'ny Tompo taminao. Ary hoy Maria, ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany toetra ny ankizivaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia hataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindrampony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheverany fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa.
Ny nona no fikisany soa, fa ny manan-karena kosa nampialany maina. Niay an'Israely mpanompony izy, fa nahatsiary ny famindram-pony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika, tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary Maria nitoetra teo amin'ny Elizabeta tokony 3 volana, vao nody tany an-tranony. Ny nahaterahan'i Jaona mpanao batisa sy ny namorana azy, Lioka 1:7-15. Ary tonga ny andro hahaveloman'i Elizabeta, dia niteraka zazalahy izy. Ary ny niara-monina taminy sy ny havany, nandrefa efa nahalehibeazon'ny tompo ny famindram-pony taminy, dia niara ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamorany zaza izy, ka efa saika ataony hoe Zakaria, araka ny anarany rainy, ny anarany. Fa ny reniny namaly ka nanao hoe tsy izany, fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy ireo taminy, tsy misy na dia ray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarany izany. Ary nanao baiky ny mona tamin'ny rainy izy ireo, izay tokony ho tiany hatao anarany. Ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. Dia gaga avokoa izy rehetra. Ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany, ka afaka niteny ny lelany. Dia niteny izy ka nideran'Andriamanitra. Dia raiky tahotra izay rehetra niara-nonina taminy. Ary ny Ely teny amin'ny tany avoanany Jodia rehetra nilazany izany rehetra izany. Ary izay rehetra nandre dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe ho zazana ahoana re io, fa ny tanan'ny tompo nomba azy. Faminanian'i Zakaria, Lioka 1:17-20. Ary dia feno ny fanahy masina Zakaria, ka naminany hoe isaorana ny eny ny tompo, Andriamanitry ny Israely, fa nitsinjo ny olona izy, ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika ao amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, araka izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola, dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankahala antsika. Manefa famindram-po amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny fanekeny masina, dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika, hanao izay hahazoantsika hanompo azy tsy amin'ny tahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza, dia hatao hoe mpaminany ny avo indrindra, fa ialoha eo anatrehan'ny tompo ianao amboatra ny lalany. Hanome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny eliny, no ny alehibe ny famindrampon'Andriamanitsika, izay hiposahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika. Hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aliky ny fahafatesana, hanitsy ny diatsika ho amin'ny lalam-piadanana. Ary ny zazakely nitombo ka niahery tam-panahy, ary nitoetra tany anefitra izy ambara-pahatonga ny andro nisehony tamin'ny Israely.